Raba tompoko lasy tompoko vavy ankafalina indray no anorana anao vaovao makasika ny Meteo Sabotsy ny andro ho an'ny 3 andro ho avy ny sabotsy ny alanty ny atsalatsinainy ho avy izao amin'ny ankapobeny dia efa mitoetra loha raha ny volon'andro ririnina somary nazovahana kosa izay raha tao hoan'ny ty anio ity noho ny fisian'ny fikorotanana zay tahantsika ato amin'iny ranomasimbe ny indianina somary nanamafy ny tsokany alizay ny fisian'izay fikorotanana zay ho an'ny anio fa raha ho an'ny roa andro manaraka kosa zany hoe ny sabotsy ny lahady ary ny latsinainy koa tafiditra ao anatin'izay dia miamalefaka aloha izay alizay izay andrafitra ny Meteo ny andro izay ahitana fiakarany amin'ny ankapobeny zany misy fiakarana kely ny maripana aty amin'ny avoatany sy ny atsinanana iny fa na izany ary dia tsy ho tafahoatra ny 5 degré Celsius raha makasika ny any andramasina kosa indray dia mbola mitombona hatrany ny filazana makasika ny herin'ny ranomasina amin'ny morotsiraka atsinananosy avaratra atsinananosy rehetrarehetra iny vokatry ny alin-drano avy aty tsy matsinanana vokatry fikorotanana izay ihany moa no mahatonga izay ka hatramin'ny lahady zany dia mbola mitoetra izay ka tokony hitandrina ny fampiasan'ny ranomasina amin'iny morotsiraka atsinanana iny raha ho an'ny aty atsimo kosa dia manomboka ny alahady indray no misy alin-drano avy aty amin'iny atsimo andrefanosy iny ka dia ahery koa zany ranomasina manomboka ny alahady aty amin'iny antelelan'elan'ny toliara sy taolanary iny ho an'izay alahady izay tokony hitandrina ny fampiasan'ny ranomasina rehetra manomboka ny lahady ho an'iny atsimo ny nosy iny hojerentsika amin'ny atsipiriany kosa sary ny toetry ny andro raha pitso maraina zany dia misy aloha ny mbola misy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny analanjorofo sy ny faritra atsinanana aty somary mbola mandrandraona ihany ny vao maraina ary mety ananerika kely ny ilana atsinanan'ny analamanga sy amin'ny manolotra mangoro iny ny ilana atsinanan'ny vakina karatra sy ny otomatsiatra iny somary misy andehanjavina moa aty amin'ny faritra Urumbe mahazo ny anosy sy atsimo atsinanana iny ho an'izay raha pitso maraina zay fa dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa ny faritra sisa ny tolakandro ho an'ny rapitso ihany dia maina amin'ny ankapobeny ny faritra rehetra manerana ny nosy mbola misy orana malefaka kely kosa ny mifaritra nalanjorofo mandraondraona ny ilana atsinanana iny faritra sofia iny mahazo ny faritra loatra mangoro iny misy orana aty amin'iny atsimo atsinanana iny avy aty amin'ny ranomasina fa dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro zany raha ny faritra sisa raha mikasika ny vinan'ny maripana ho an'ny rapitso kosa ary dia manodididina ny 120 ka hatramin'ny 220 zany ny ambony indrindra aty amin'ny avoatany tafalatsaka hatramin'ny 5 kosa ny vao maraina aty amin'ny vakina karatra iny manodididina ny 420 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinanany nosy rehetrarehetra ny ambony indrindra dia any andrefan'ny nosy mahatratra efatra amin'ny 30 degré Celsius ny faritra mena be ny toin'izay toetry ny andro zay raha ho an'ny tontolo ny andro nalahady dia omaina zany amin'ny ankapobeny manderana nosy ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro akoatran'ny tadrivon-drahona zay miserana aty amin'iny morotsiraky ny vadifafito vinany iny sy ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny atalasy ny faritra analanjorofo ny maripana raha ho an'ny alahady dia manodididina ny 320 ny avoatany ary manodididina ny 420 ka hatramin'ny 520 morotsiraka atsinanana 230 ka hatramin'ny 430 aty amin'iny andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny mangatsika hatrany aloha ny maraina ny vakina karatra 7 degré Celsius na izany nahitana fiakarany kely ny amaranantsika ny toetry ny andro kosa ary dia ny alatsinainy ny pentecote dia ahitana orana malefaka ny morotsiraky ny analanjorofo ny morotsiraky ny faritra atsinanana sy ny akaendrika orana tandrifon-drahona izy aty amin'ny vadifafito vinany sy ny faritra atsimo atsinanana iny ka hatraty amin'ny taolaniaro iny somary mandraondraona moa ny ilana atsinanan'ny vakina karatra sy moromani izay mety arahana tandrifon-drahona kely ho an'ny aliny pentecote izay fa dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana raha ho an'ny izay alatsinainy izay dia manodidina ny 320 ka hatramin'ny 420 ny avoatany ny ambony indrindra 920 ka hatramin'ny 520 ty atsinanana raha toka mahatratra 530 kosa any amin'iny morondava faritra mena be iny ny ambony indrindra morotsiraka andrefan'ny nosy mikasika ny vaovao ny falitolon-drivotra eto an-tanàn-dehibe kosa indray atonony amin'ny ankapobeny ny tany falitolon-drivotra eto Antananarivo nandritra n'iny herinandro iny nahitana fidinany ho ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa natao omaly alakamisy afa-tsy ny teny manodidina ny amboda raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka izany dia vinavinaina ijanona ho antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitohan'ny rivotra izay dia makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay vaovao rehetrarehetra izay hatramin'ny farany manasanao manaraka indray Hello, Madou.